Vokapikaroana telonjato eo no manindreo mpianatra avy ao anivon'ny sekoly ambony ISPM ary aranty mandritra ny roa andro tsy amin'ny Carleton Anosy saika nahitana santionany avokoa moa ireo lalam-piofanana samihafa eo anivon'izany sekoly ambony zany. Entina anatsarana ny fandraisan'ireo mpanjifa manao famandria-toerana eny anivon'ireo kompani mpitaterana bakabaka no tanjona amin'ity logiciel ny volavolainy andiana mpianatra avy amin'ny taona voalohany amin'ny sapam-piofanana informatique de gestion génie logiciel intelligence artificielle eo anivon'ny sekoly ambony SPM na ny Institut supérieur polytechnique de Madagascar ity. Fito miralahy izy ireo no mandrafitra ity vondrona mpianatra ity ka namolavola ny tetikasa nandritra ny efa-bolana. Safidianay zany dia mombana réservation na billet d'avion ana compagnie anankiray dia io zany no atokanay atao Madagasikara ny atokanay ilay izy. Ny avantage zany anamoramora les réservations fa tsy on taratasy tsony ilay izy fa nataonay ho logiciel zany ilay izy. Proposenay zany ilay izy mety efa misy ao anatina compagnie eto Madagasikara fa ilay izy zany projet ilay izy dia natokanay mba hatsarainay kokoa zany ilay izy hatsarainay kokoa mihoatran'ny anazy. Ity andiana mpianatra ny salotra ny anarana robots ity indray kosa dia ivondronan'ireo mpianatra avy amin'ny taona fahatelo amin'ny sapam-piofanana électronique système informatique sy amin'ny taona fahaefatra amin'ny sapam-piofanana multimédia. Ity robot kely ity izay mamaly ny filan'ny orinasa no volavolain'izy ireo. Ilay zany conception ana robot izay manana asa anankiroa ny asa ataony assistance indray dia ray sécurité dia eo amin'ilay resaka assistance ohatra ny hoe solona secrétaire izy anaty bureau dia misy directeur zany dia io secrétaire dia resaka envoiana mail ohatra ny hoe misy mail zao tonga any amin'ny misy mail tonga ny directeur dia izy no détecté dia mandefa message signal ny directeur misy mail zao tonga. Resaka sécurisation koa ohatra ny misy mandodona ny faravarana misy mitady directeur dia raha tena izy tokony hoe misy secrétaire mamoa an'iny dia hoe zao mitady anao dia izy no mijery dia donc zany misy détection ana face zany izy. Ireo vondrona mpianatra ireo moa dia isan'ireo nanana vokam-pikaroana tamin'ireo 700 ka voasafidy ho isan'ireo 300 aranty mandritra ny hetsika salon ISPM tanterahany ato amin'ny Carleton Anosy mandritra ny roa andro. Marihana fa ireo sapam-piofanana rehetra manomboka any amin'ny taona voalohany ka hatrany amin'ny taona fahadimy no mandray anjara amin'ity hetsika ity. Ny tombobe ny vokam-pikaroana tamin'ity taona ity raha mitata amin'ireo andiana maro teo aloha raha nambara ny tompony andraikitra sekoly izay nanambara fa vokam-pikaroana 700 no naranty androany ary amin'ny andro ny rapitsy kosa dia 50 hafa ihany koa no mbola aranty eto. Nokendrena manokana amin'ny tetsika ity moa ny tanora sy ny orinasa. Tanjona moa zany dia voalohany indrindra dia ireo ankizy izay te hanohy ny fianarana aty amin'ny fianarana universitaire zany na ireo efa manana baka zany na ireo vao manana baka. Ny antony moa dia mba ampahafantarana azy ihany koa fa tsy ny baka koa ny tanjony satria ny tanora malagasy dia milofo mafy azahoana baka indraindray makaina tsy fantatra hoe inona no atao dia fampahafantarana zareo hoe misy zavatra hafa mihitsy aoriana amin'ny baka misafidy amin'ilay zavatra ho atao aoriana amin'ny baka no anisany zany miantoka ny moavy ny tanora tsirairay avy dia tsara kokoa mamantatra misimisy kokoa izay mifanitsy amin'ny fandrinao izay ahitanao safidy maro afaka hijerena ny momba ny moavy atao tsara. Manaraka izay moa zany dia fampianarana ny ankizy hikariko satria fianarana ty amin'ny ambaratonga ambony tsy vitan'ny lesona skory ianarana intsony fa tsy maintsy ampiarina amin'ny sehatry ny asa izay fanitsy amin'ny sokajina lalam-piafanana
mihitsy mba ahafahany ankizy tena be afaka miatrika ny sehatry ny asa rehefa oreny. Efa fanao ny ISPM isan-taona ny hetsika salon ISPM tahaka izao hatramin'ny orenany ny sekoly. Lohahevitra nasongadina manokana tamin'ity andiany ity ny fanarahana ny fivoaran'ny teknôlôjia avolenta sy ireo tetikasa ilain'ny fampandrosoana ankehitriny toy ny famokarana vokatra bio sy ny tetikasa manome vahana ny fandrarana.